tonga soa ato amin'ny saina pilokely ianao raiso ary zarazarao mba ho hain'ny malagasy namatsiko sotra to. Kengo naresaka nomaly nanadary politika ty zala tandrinesa fa ijijiza nanaitsa ny maro tokoa ny fanambarana nataon'ny pastera RGL farany tao amin'ny pejy ofisialiny iny. Nanaitra ny maro tokoa satria dia notononony sy notondrony ho tompo marika tamin'ny fahafatesan'ny député Jean-Jacques Rabeniblina ny filohan'ny antenimieram-pirenena ankehitriny teny Randriana Soloniaiko. Toy ny bomba nipoka tokoa izay tsy nisy nanampo mihitsy izy ty satria efa mambolana no nahafaty ity solombavam-bahoaka ity. Izao anefa nipotra tapoka avy any indray ity dossier nangatsika ity. Araky ny nambarany ity pastera ity dia niavany tompokilahy no nangataka taminy ny amoana ny zavatra niseho marina tamin'ny nahafaty ity avany ity. Eno eny ny fanazavany azy amin'ity horonan-tsary ity. Ny raha latsaka tany sy latsa-datsapoana fa mitaraina amin'ilay tompony izay nahary azy. Nieritreritra ikaina fa ho vitavita fotsiny ty raharaha ty tamin'ny andron'ny izy mirahalahy. Ni vu ni connu, tsy nisy natsikaritra na inona fa crime parfait. Dia kanjo lay maso be mahita ao ambony ny teny taminy dia nampatsiary azy. Dia ahoana moa mbola navaliny kaina zanga mpiambina ny rahalahiko nefa izy natao iambina ny rahalahy. Dia manao valy teny avina hoe ina moa ny dirako am'izany. Ka izay no introduction hoe pourquoi za miditra amin'ty raharaha ty. Eto am'izay eritsika izany hoe maninona aho no manontany anty hoe manahoana lay raharahany tompokilahy honorable Jean-Jacques Rabeniblina. Lasa ny saiko satria tamin'ny fotoana nahalasana ny tompokilahy dia nisy fanontaniana be deaibe tao aty-sain'ny fianakaviana. Ary indrindrandrindra ialako tsy mety raha manonona aho ny zanany tompokilahy mihitsy nametram-panontaniana hoe gaga izy zany ny fomba fitiretena ny dadany zay maty. Un grand homme tel qu'il était et tel qu'il est, 4 fois ministre raha tsy diso aho, 3 fois député, fa tsy misy firarahina ny fahafatesan'le rangahy. Copain de papa ozy izy, zao ve ozy izy natao hoe copain de papa, mantsy son frère d'armes, Andriamatoa sy teny. Zay mba nanateny izy mba hiatoratoraka aminao, satria anao ny tonton. De kivy hatramin'le zaza hoe inona ny ratsy nataonay, fa inona ny ratsy nataon'ny papa, no tsisy considération mihitsy. Ary za masamy teny fa raha nisy fifidianana tao amin'ny Assemblée nationale amin'ny resaka izy ny tokony ho lany filohan'ny mpanina, tena sahako miteny fa lany Jean-Jacques Rabeniblina. Ary ny zavatra mampalahelo amin'ty raharaha ty tapany faharoa zao dia tapany fahatelo ny zone d'ombre tsy anananay valiteny ka mampiakiaky anay. Raisiko aloha ny zavatra mampalahelo to amin'ty raharaha ty. Iverena kely ny tantara ho azay tsy mahalala. Indray hariva izy nahazo antso ataroby, tongava ianao monsieur le député hivory réunion secrète entre politiciens maromaro. De izy efa nalaina tsy te handeha. Tany hotakotaky ty manahirana andeha am'izao andro sarotra, manahirana zao aloha tsy handeha sady efa alina be. Allo mba manaraka tena tongava ianao fa tena ilaina ianao fa misy fivoriana de grande importance de tena nisisiana izy zany. De nandeha ihany izy à contre-cœur
Zay moa izy hoe c'est un homme disponible pour son pays. De rehefa nandeha izy de nanatitra azy ny chauffeur sy ny garde du corps. De rehefa nandeha ny fivoriana de alina be, de rehefa vita ny fivoriana dia mbola miaraka nandeha ny sakafo izy sy ny rahalahiny, ataoko hoe rahalahiny amin'ny politika, monsieur président de l'Assemblée nationale tany aminazy. De hoe nalefa nody aloha zany ny hoe andanaro nareo fa atsoko nareo izy rehefa vita ny fivoriana sy ny sakafo dia verena hoe ampanatsoana zany ny chauffeur sy ny garde du corps. Taraiky be vao vita ny sakafo dia andeha aterina amizay izy de hoe aleo terina na tobile na solombavambahoaka anankiray tao. De hoe aleo izy aterina moto sous prétexte hoe na koa mety zay ve hoe mitakotaka ny tany raha tondra tobile officiel de sao de misy mitoraka eny am-pandehanana nareo ary raha misy mitoraka nareo amin'io ny lalan'iny sao manahirana fa aleo mandeha moto de amizay zany matazana. En sachant que tompoko là tena tsy tia mihitsy ny mandeha moto, tsara ho fantatry tsika zany. Halany mihitsy ary c'est pas son genre. Fa nanaiky any moa izy satria zay ny fandaminana dia lasa tsy nakazy zany ny chauffeurany sy ny garde du corps. Eo amizay manomboka le zavatra. Vulnérable zany monsieur le député manomboka eo sans son chauffeur et sans ses gardes du corps. Ny andro alina farafakely vers minuit à partir de 23 heures mety efa niotra azy andro notakotaka tam'ireny ny radio sy compagnie ny fampikadavana de misy barrage partout ao Antananarivo tadidinareo iny ambiance iny iza ny sa andeha am'izany andeha moto enao en plus olo mpanjakana de nandeha ry anao moto anankiroa nandeha amin'ny lalana fahitatsika tamin'ny vaovao iny. Ajanoko aloha ataoko pause mialatsiny fa manjary miasa metsoro mianoatra mbola iverenako rehefa aveo am'le gendarme. Fa alefako mialoha ity le zavatra mampalahelo ity. Lasa ohatrany hoe misaotisaoty fa tsy maninona fa misy zavatra tiako atongavana mantsy. Safadoboko. Le jour nahavoan'ny tompoko là oui, soi-disant vaudonany camion, tsy ndriko tsara soi-disant, fa eo matsy tsy tena maresy lahatra le izy, dia ny fianakaviany nièce ve sa izy zay raha tsy diso aho, no nampahafantatra ny fianakaviana any apita, hoe henonareo vaovao, fa accident ane monsieur le député. Oh, tsy mahalala an'izany zahay. Dia ireo aveo no nanao zay nazahona ny médecin ny Assemblée nationale. Zero nareo tsara garde du de les gardes du le nanatitra ny député zany nody avy any amin'ny tranony mazava hoazy avy any amin'ny tranony monsieur Siteny de garde du corps ny monsieur Siteny satria hoe tsy ao zany le garde du corps. Raha zany situation zany au courant avy atrany ngiapanina mbola veriko tsara hoe raha lahako tsy mifanapatinay aho fa tena hoe plus que un frère de sang de combat maninona tsy ny contactena avy atrany le fianakaviana ary efa à 6 heures du matin vao au courant hoe voa mafy ngiaraina dia rehefa niantso ny fianakaviana nanontany même pas une minute au téléphone mba naccordena an zareo même pas une minute amina situation grave ohatr'izany déjà zany les considérations tena mamperitreritra les considérations fotsiny fa zay mahatonga hoe mampalahelo le izy za tsy miteny inona fa mampalahelo
de mahatonga ana malalao zany de hoe zay ve sisa no mba retour omena an'ilay namana le rahalahy nefa tena niaraka mifanosona nareo tamin'ny miavatoro iny. Avy eo rehefa nahazo ny anina ny fianakaviana de niangavo hoe efa afatry tompoko la misy raha misy zavatra mahazo anazy de tsy apetraka any amin'ny mialatsiny amin'ny hôpitaly fa afatra ny azo hoe tsy hoentina ny Gérard saina misy zavatra mahazo fa hoentiny amin'ny clinique privé. Dia rehefa nalefa tany amin'ny de tsy azo hoentina ony raha netahany, tsy azo bataina, tsy azo transportena ony, tsy fantatro hoe pour quelle raison. Or rehefa nijerena ny toe-batany araky ny ana de teto amin'ny lohany teto ohatra nisy nitrobaka kely de ny fehany tapaka connexion ya hoe nisy hoe tena hoe tsy azo bataina mihitsy zany fa tena hoe ho faty eto fa de hoe tsy azo entina ony any amin'ny clinique. De tao amin'ny clinique tao amin'ny HGR tao mialatsiny fa tapatapaka les connexions, mialatsiny fa tapatapaka les connexions. De taraiky tao amin'ny HGR tao à partir ny misy signal on le live mba mangataka anareo anao cœur fa misy signal araka ny filazan'ny olo eto mba suivre cœur fa misy signal satria matoa misy signal zany ty zavatra ty dia manahirana. Toizako le izy nandritry ny alina tontolo hatramin'ny enina maraina zany de tao itompoko la tsy misy mikarakara misy ihany fa zara fa d'ailleurs ny plainte napetraka de anisan'le tsy firarahina an'ilay le rangaha nefa nio olo-mpanjakana ary ama olo-mpanjakana azy za tsy miteny hoe tokony avahana maro izy fa tokony korapaka na ny dokotera monsieur le député anao no karakaraina sisa de après omena note raha ohatra ka ilainy zany. Fa tamin'ny ray maraina ny tonga ny vola 1 million d'ariary avy any amin'ny panina nampitondrana ny protocole hoe soi-disant vidianana fanafody sy anaovana scanner raha nisy ilavana an'izany. De eo zany na zavatra anankiray mamperitreritra kely anay ihany sady malahelo aho hoe de protocole ve rahalahy no manatitra ny vola ho an'ilay rahalahinao zay miady amin'ny fahafatesana raha ny rahalahako no voa de fona mpiasa ao an-trano ve hoe ao fa mitady ho faty eo ny rahalahinao pasteur de alao ny mpiasa ory le kotoa dana terony ty voly ty fa miala ainao le rahalahako ataotsika ohatry zay le resaka be eritrereto kely ake zany teny zany bon ataotsika hoe sahirana izy zany mety reraka be fa mampalahelo tsika nefa milaza hoe sotoavina malagasy sy ny sisa mampalahelo fa bon avela koa an'iny mety zako ngamba ny diso sarotony loatra de toizako de nanao zay farahery ny fianakaviana hoe ataovy zay andehanan'izy io any amin'ny clinique fa tenana de ka manahira zao de farany ara naneritetra mihitsy hoe andao alefa ny la réunion na ny Maurice izay tsy diso de hoe tsisy hevitra itsony fa efa tena grave ny etany zay nampilazana amin'ny fianakaviana. De en si peu de temps de hoe indrony réanimena ony dia tapitapoka eo maty lasa tompoko la ohatrohatr'izay zany izy ataoko ohatrany hoe mandingadingana fa tsiditra détail be loatra ny tsy rototra maninona no moto no tondrana azy mandeha amin'ny andro mitakotaka fa tsy ao anaty fiara na de lazaina azy hoe toko manana garde du corps raha teo maninona be de be zany le maninona ao anatin'ny saina. Rehefa avy eo ny raha rehefa maty izy tonga ny fianakaviana rehetra dia akory ny agagana fa tsy misy prise en charge any Assemblée nationale averiko ny raha tsy misy prise en charge any Assemblée nationale
de hoe eny ary andao hoentina ny toliara ny razana de ny angavy ny fianakaviana hoe mba hoentina roplanina Andriamatoa filoha Andriamatoa sobabaoka moa tandray mbola tsy filoha izy ny razana ka ahoana de tsy omby roplanina hono lay vatapaty fona ray fianakaviana isany tsy manivaiva ny tompona fa vatapaty metatra loatra tsy omby roplanina lay vatapaty fako de bon inary no azonareo atao raha ohatra ka tsy omby roplanina lay vatapaty ao fa omena 4-4 de nangatahana 4-4 anankiroa zany hoe hoe mangata 4-4 zany de anankiray ny ihany no azo fa ny fianakaviana tsy nanaiky hoe non tsy hoe tsy fatin'olom-poana mialatsiny amin'ny fomba fiteny na olona tsy mety izy dikany fa ex-président ex-ministre et ex ary député plutôt ity ka zay ozy izy hoentinay Corbiara ny havanay azonareo ve ny tiako tenenina de rehefa nandeha hoe anomana am'izay zany hoe hoentina le razana zay vao nikirapaka ny namana sasany ny antso hoe afa-baraky zahay fa hoeto aty le razana zany hoe nivoninahitra reo amin'ny assemblée nationale no arovana fa ny fahorian'ny fianakaviana tsisy dikany aminareo tsy rahary ny rany zanakay ozy izy ary zao tsara ny tenina voakany ny tenina voakany le fianakaviana tsy rahary ny raha ny zanakay no mibaby ny etraketraky ny sasany oui etraketraky ny sasany sasaniza mba valio izy efa nytaniny zay fa iza no netraketraka ary maninona no netraketraka tamin'ny rahalahinay fa inona ny raha tsy nataon'ny rahalahinay raha nisy zany netraketraka samy fantanina amin'ny lavalin-daoly il y a trop de choses dérangeantes dans ce dossier inona ny marina amin'ty raharaha ty sa rehefa tenenina fotsiny nareo misy accident ay ok dossier classé numéro zany ny olona aminareo fa tsy olombelona ay maty zarakarbenena bon accident ok classé tac suivant hitanareo am'izany le institution tsika ny justice ny assemblée nationale tsisy raisina de zao mpanatenanareo fanavaozana inona comment inonay fa inareo hitondra fanavaozana efa zao arany nataonareo migery an'izao zavatra zao raha tsy vitanareo iza zany namono azy ary raha iza namono azy iza no mahazo tombony fantany anakireo iza reny mety mahazo tombony amin'ny fanjavonany Jean-Jacques Rabelireny samy mieritreritra de samy manao ny enquêteny à qui profite le crime Ohatr'izay anefa dia namaly ity fiampangana azy ity ingasy teny filohan'ny antenimieram-pirenena fa rahalahy ny tompokilay Jean-Jacques Rabelireny ka tsy ho vitany mihitsy izany amono ny rahalahiny izany ahoana tokoa moa no eritreretana hoe Andriamatoa tsy teny no havita handatsakaina olona izany na dia atao hoe fahavariny aza ilay olona tsy mampino tsy azo inona velively izany maika moa fa izy tompokilay Jean-Jacques dia olona mifankahalala tsara mihitsy nga pastera nefa dia mitoko teny fatsatsa fa vaovao marikototra sy viable ny zavatra ambarany ary ny ampy ny fanampim-baovao avy any amin'ny fianakavian'ny maty raha sanatria tokoa ka izay no marina sanatria hoy aho mbola veriko ihany dia efa tena raha maloto mihitsy ny fanaovana politika eto Madagasikara satria dia tsy mahamenatra sady tsy misy landrany intsony ny ain'olombelona no tsy matahotra an'Andriamanitra intsony mpanao politika eto Madagasikara enoy sy jereonareo indray izao
ny rakitsary na maliny ngasy teny any pastera FCL mikasika ity raharaha ity. Tsy teo namaly an'izay fandaniana zay ary tsy teo nanao commentaire tamin'io fahafatesany fombabahoaka zoky rahalahy zay anisan'ny olona tena nanatena indrindra momba ny fahafatesany ambarako amitsika gazety, ambarako amitsika vahoaka malagasy ny lehilahy pasteur zay nanao ny fanambarana dia pasteur Palaingy. Tsy haiko maha-pasteur azy aforany ny tenany zany zoky zanzaka zany izy nanatsika fivoriana Palaingy zany tsy nanatsika fivoriana ary zasy teny rena solonyaiko mihitsy no niarany sakafo amin'ny farany ary rehefa hody izy dia miantso ny tomobilin'ny zanzaka voatoraka tamin'izay miditra tao anatin'ny vaky zany ny radio ny tomobilin'ny zanzaka dia niteny amin'izay tompolahy tamin'izay fotoana izay hoe aza hoentinareo aty hatramin'ny présidensiteny le tomobile fa aleo haterina. Zay tenenako amin'ny pasteur io hoe rehefa manana zavatra ho lazaina pasteur tokony direct izy milaza ny vahoaka malagasy fa tsy ampiasaina ny fahafatesany zoky zanzaka ahafahanao maneho resaka politika. Raha zay zany démissionnao tsy ho pasteur satria lasa mpandainga anao pasteur raha miteny zavatra tsy fantatrao akory ka tsy mety amin'ny vahoaka zay hoentinao tsy ny zavatra zay fa izy te hiditra politika dia ampiasainy fahafatesany zoky be zanzaka. Teo no niten'ny zoky be zanzaka andahora fa tia misy tomobile afaka mandeha anao amin'io tomobile raha ny tomobile sombavaboaka fakana fa izy mihitsy ny sy nanaiky hoe aleo andeha moto za tsy nanaiky anono mandeha tomobile zay mampandaina ny pasteur zavatra tsy haina akory fa tamin'ny fotoana io tomobile honorable zanzaka zany misy nitoraka dia vaky ny tomobile tao anaty radio tao anaty dia navelany ta zany nandeha tomobile fa aza ampiasaina re toboka any amin'ny resaka objectif intérêt politique anareo ny fahafatesana zoky zanzaka. Ao Andriamanitra hitsara pasteur sy hitsara raha izany maro